miasampra tak madimasindray no mitsidika ny tokatrantsika tsirairay avy androany a salut daholo na ny avy any Faritra na ny avy any Atsimo na ny avy aty Atsinanana na ny avy aty Andrefana na ny avy eto Afovoantany dia akriabe ty le fandarana anankiray a manome fitenenana antsika rehetrarehetra isan-kerinandro a mikasika izay mety ho hevitritsika mombana trangam-piarahamonina anankiray. Ny valitenao dia afaka ataonao amin'ny alalan'ny commentaire na sary na vidéo. Ny fandraisanao anjara indray dia ahafahanao mahazo loka toy ny t-shirt izay efa nentina teto amin'ny fandarana teto nisy fotoana. Efa ho avy atsoatso koa le fisarihana ho an'ireo izay mety ahazo ilay fiofanana goavana be karakara madimaso izany hoe ilay fiofanana voantoka manontolo mandritra iray volana mba ho lasa tena mpanao gazety miaraka amin'ny telefona Android amin'ilay be anankiray. Ny lohahevitrantsika tamin'ny herinandro ity indray dia momba ny Fandriampahalemana. Raha jerentsika ny taremarika dia 1,700 tsika no nanao j'aime ny page, raha 3,700 no nandefa commentaire, 2,70 fotsiny no nandefa vidéo. Ny sary dia mbola oatra ihany aloha hatreto. Fianarantsoa foana no mitana larana voalohany amin'ny fandefasana vidéo, manaraka azy indray dia Toamasina, Sainte Marie ary ny farany dia Joliary. Efa niaran'ny asan-jiolahy ve ianao? Raha eny, inona no endrik'ilay asa ratsy? Niaran'ny asan-jiolahy? Niaran'ny asa? Ny halabotry ohatrohatr'izany zany. Fa niarana na vakitrano ohatra hoe sotro mahery resaka ohatra ny hoe verivoly any an-tsena sy ny karazany ireny. Niaran'ny asan-jiolahy vakitrano. Eny tompoko, halabotry dia herisetra. Ny tengotra mbola niaran'ny asan-jiolahy fa ny magnodidiny kosa ny halabotry boka tsy miala edy fondro tany hazo. Mbola tsy ambola alongany fa ny halabotry amin'olo magnodidina misy mbola tsy niaran'ny asan-dahalo zaka. Mbola niaran'ny tatina taindraiky. Ya efa niaran'ny vakitrano. Mbola nianaza tamatavy mbola tsy niaran'izay fô koa Sainte Marie tokony zahoako izany. Fa niaran'ny mihitsy vakitrano. Hatramin'izay manako tsy magnatolo Ragnary mbola tsy dia niaran'ny dahalo zany zaho. Mbola tsy nitsotra. Zaho tsy niharan'ny raha dahalo ndraiky tsy nitafindra ndraiky nabakany ka hatramin'izao mbola androany izao. Zay aloha mbo tsy nisy aminay eto a. Tena milamy misy anay eto a. Eka zao fa mivoa zay fa tamin'izahay baka tamin'Arivo any handeha toy nisy nanafika zay rehefa tatapy moronday teo. Tsy niaran'asa, tsy niaran'asa. Asan-jiolahy aloha mbola tsy niaran'ny asan-jiolahy fa ny asa herisetra raha fa nisy ny herisetra na tokatrano. Raha Eka tena misy fotoa taloha. Tena azo anay zany le Fandriampahalemana mikasiky malaso tanjobany. Tena mazava ho azy fa tena ty faritsy amahay atimo aty moa le fahitatika avao. Hitatika avao ty miasa ty malaso. Maro zany malaso nanjobajoba tanàna io zany. Fanjobana tena mazava ho azy. Tena fa nisy tokoa tamahay aty. Io moa taloha nisy vakitrano, misy mpangalangala-tsakovo. Ie fa niala. Akoho betapetatra lalay indreo dia nirenina koa anankiray sisa navela tao hoe io miaraka amin'ny zanany kely betapeta. Saka halatra ovy. Misy namaty ny tranonay dia nivakiny daholo, nilasany daholo ny vilany rehetrarehetra tao, ny sakafo, ny vary, sy ny anona. Mbola tsy niarana. Mbola tsy dia niarana fa efa nahita hita. Ya ny asan-jiolahy aloha zany mbola tsy niatra taminahy fa le halabotry zany ohatra hoe vakitrano zany. Eny toko efa niaran'ny asan'ny halatra ataon'ny jiolahy tena. Efa nisy ny vakitrano taloha dia misy koa ny halabotry taty afara. Ie efa niarana ka. Ny fiseho nisy taminazy zao dia aripôsy le izy. Mbola zany niarana asan-jiolahy. Eny tompoko tena efa niarana mihitsy ny endrika isehoany zany dia amin'ny alina, manafika amin'ny alina zany ny dahalo. Tena fa niarana asan-jiolahy mihitsy aika. Izy zany resaka vaky mangazainay zany misy namaky. Ny hoe resaka jiolahy mbola tsy nisy tagnamiko satria ny antony hoe amo tompony Fandriampahalemana. Aloha mbola tsy niaran'ilay asan-jiolahy. Mbola tsy niarana. Eny fa niarana. Aripôsy tena sendra andro tsena le izy. Mbola tsy niarana. Mbola tsy niarana aloha zaho hatreto e.
ianao? Faritra mena ve? Saronenanambony, ia. Moramanga aminay ankapobeny zany atao hoe mena moa mbola tsy tena hoe mena zany. Moramanga. Azo lazaina hoe mbola tsy tena faritra mena aloha nefa na izany ary mbola misy ihany koa ny olona mitarainy. Saronenanambony, tsy tompoko. Saronena, tsy faritra mena. Zava ampasobe manantsatra. Tsy mena loatra aminay fa ohatrany mavomavo foana. Sainte Marie. Tsy dia mena loatra. Avy any Sainte Marie zaka? Non. Avy Sainte Marie? Non, tsy menamena zay. Zavy Tananarivo. Amin'ny faritra Botany. Avy Sainte Marie za sisy faritra mena amin'ny Sainte Marie tokotany milana. Vety Sainte Marie tompoko? Tsy jaune rouge ka. Misy anay zao eto ampasikivy za. Tsy azo lazaina faritra mena io fa tena milamina ka. Ao mihavatsy na mpamaka. Tanàna manga izao. Tanà misy anay eto Ampasikibo. Tsy faritra mena. Atolera Ampasikibo eto. Eka, azo volany avao hoe faritra mena. Kany Simena Tsenengia. Faritra milamindamina izy fa misy fotoana izy dia misy ihany ny Jiolahy. Misy anay zany ambany volom-boasary. Faritsy mena. Faritsy magnavaratsy io andandamby io. Eka. Faritsy mena. Amboasary mora feno ty misy. Le mbe menamena avao azy satria mbe misy mangalatsy avao pamaraky io. Amboasary avao. Faritsy mena misy izao madamo. Traka Amboasary talohan'ny faritsy mena fa amizao fa faritsy maitso foty. Ta Betioka Atsimo. Le tena faritsy mena le tsy saky. Sina Amboasary, faritsy. Taloha ny faritsy mena va fe amizao ny kapiteny faneva zany. Prosy Mampasitra. Imperavina sy mipetraka. Ny ankapobeny aloha izy azo lazaina faritra mena. Takely. Ety antany fitsikasa maso lasaina hoe milamina kosa izy amin'ny ankapobeny. Tanàna misy anazy Sonerana Fianaratsoa. Tsy faritra mena aloha. Faritra Venambositra. Misy jaune rouge amin'ny faritra atsimotsimony Ambohitra misy jaune rouge. Faritra tany Fianaratsoa moa zany misy anay. Izy aloha tsy faritra mena. Ny faritra misy anazy zany dia eto Fianaratsoa. Tsy faritra mena ny toerana misy loha. Faritra misy amiko zao Fianaratsoa. Le faritra misy anay aloha mbola tsy faritra mena. Sonerana ny halabotry aloha dia tena masety. Ny tanàna misy azy zany dia ny faritra Ambatolahindrano. Tena faritra mena mihitsy misy ny faritra Ambatolahindrano io. Inona no mety nahatonga azy ho faritra mena na tsy? Satria misy mpanao asa ratsy eto indraindray misy mangalatra. Maro be koa zany le bandy fofokarongony reny. Satria malakalana ny mpamokatrano eto aminay. Ohatran'ny hoe misy toerana ihany angamba ny mety fidin'le jiolahy ihany anaovana an'le izy. Mety ohatran'ny ety zao akaikina polisy manao PR sy ny karazany be sa hoe ahoana mety mahatonga azy. Satria mbola tsy betsaka ny vakitrano. Antony tanora tsy anasa zegny mahatonga ny halabotry satria zareo managna mbo tandrifo ho asan-jareo ara-panjakana na amin'ny firenena misy anazy kanefa izy tsy anasa noho zegny magnano tsy fidiny izy kalazy magnano mampifoagna. Fa izy koa azy aloha no tsy fanananjareo satria zareo mila sakafo. Satria zareo te hihinana tsisy asa sady tsisy raha hohanina. Marobe zany ny jeune amizao tsisy asa. Satria lefa haly misy mamaky trano. Lefa haly amin'izay fa tena baka nitsangatsanga reny misy manendaka aby. Satria hotsahotsany misy zany asa-asan-dahaly mitsanga matetika any. Faritsy mena zany dia mahatonga azy mahatonga faritsy mena. Tsisy zany dia tanjo filaminana mpatoko hoe hiaro anay fa zahay avao. Fara tsy afaka folaka zany ry zalahy fa manjoba lava manjoba avao. Ty faritra mahay Amboasary ato moa ie zao ty tanora ato tsy miasa. Tsy miasa le fara amizay mangalatsy mba haitavagna ty vola hinankinanany tsakotsakony. Ny fahasarotan'ny fiainana dia misy koa zany ketraketraka fotsiny tiana atao fotsiny te hahazo zavatra fotsiny.
satria eo amin'ny faritra mena misy quartier hoe fidividin'le olona zany hoe ategna mpanao cash point le hoe mitondra vola mody isan'andro sahala am'izay. Ny azo lazana azy hoe tsy faritra mena manko zany dia satria zany tsy misy an'ireny hoe tahaka ny any ambanivohitra ireny manko zany dia misy le hoe asan-jiolahy dia koka isan'andro andrak'alina ireny zany dia izay no azo lazana azy hoe mbola tsy faritra mena aloha. Araka ny hevitrao, inona no mety vahaolana? Mampandreny ny fitandron'ny filaminana fotsiny zany ny atao hoe mba hoe misy fiarah-miasa. Mampivoren'le fokon'olona ety amin'le quartier sy ety amin'le fokotany dia raha ohatra hoe misy vonina tampoka zavatra mahazo ohatr'izany dia mba manao signaly ohatra ny hoe mitsoka sofle mafy dia taitra amin'ny manodidina dia mifamoro ny fokon'olona dia mba mamonjy an'le olona zany. Tokony ampidirinao hatrany foana ny zavatra izay mora angalarin'ny mpangalatra fa tsy tokony asiana mihitsy eo an-tokotany mba hisorohana an'izay zavatra izay. Rehefa mandeha dia hidiana foana ny trano. Ny vahaolana zany mba meo plasy zany ny tanora mba hiasa amin'le hoe le diplôme manana anjareo zany mba hoe mba misy asa zany ny tanora. Le ray aman-dreny mba hananatra ny zanany mba hanoro hevitra ny zanany mba hiasa na hianatra mba tsy hanao dahalo zany. Vahaolana fahazahoko le vahaolana ataoko atao amin'izay zany tokony mamorona asa ho an'ny tanora mbo ampidi-baolina zany mbo ahafahanjare mamely vady aman-janaka anjareo na tsy renireny zareo amin'igny zany na karaha mamorona karaha centre de formation regny. Na vahaolana mahomby zao le tokony hoe sy manam-pahefana ny amin'ny tany misy mpanafinafiky matetiky regny zao. Dina be eo avao hevitro amin'ireo la tena mahasoa azy mahafahalemana ny tany. Tokony handefasa polisy maro teto Liara eto lafa misy raha manahaka an'io satria aminay etoy aloha milamy fa Faritra mety tsy milamy ary tena tsy mba mety fa hoe rerentegna zany fa hoe tena tsy milamy Timbagna. Vahaolana zao lefa haly tokony hiasa tsara lefa andriampahalemana lefa haly fe na dia miasa zany ndro zegny tokony havahandro zany hoe olo raty toy na olo soa toy nefa atambatsy ndro zao na olo soa na olo raty. Vahaolana zany dia mangataka sahay nareo mpitandro filaminana mba hijery anay akaiky zany. Tokony ampitomboana mpitandro filaminana. Mila mampiasa saina zany mba hisiany fidiram-bola amin'ny tsirairay avy satria zay ny antoky ny fandriampahalemana satria tsy mandry ny tany raha ohatra hoe samy mangalatra ny tsirairay. Teninao zay tenitsika. Efa hitantsika eo amin'ny page Facebook Madimaso indray ny loha-hevitra antsika amin'ny herinandro manaraka. Raha be dia be ny vidéo ho alefantsika be dia be na ohatra koa hoe sahirana kely mandefa le izy dia efa misokatra zao ny boîte mailaka ny Madimaso madimastv@gmail.com dia alefaso le izy raha tsy zay dia tonga dia eo amin'ny page Facebook Madimaso tsika miresadresaka sy mitafatafa. Dia amarananay anazy dia hoe miarahaba atsika rehetrarehetra afaka fanadinana mirary soa atsika rehetrarehetra izay mbola hoe ao anatin'izay dia mianara tsara raha vao tsy mianatra tsara nareo dia ohatranay zay. Isan-kerinandro eto Madimaso miteny ianao miteny tsika.